mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny famitinana ndesina faharoa ambin'ny folo isika. Mialohan'izany nefa dia manasa anao naraka izany hatramin'ny farany ary ihany koa andinika hiaraka andinika sy makafaka tokoa ny ten'Andriamanitra. Hivavaka isika ry Andriamanitra tsara indrindra velom-pisaorana anao izay efa mbola menao izao fotoana izao ahafahanay mamitana ny lesona inaranay nandritra ny herinandro iny. Voazo ny famampananay anday ny hevi-dehibe ao anatin'izany ary koa indrindra ny ampiatra izany amin'ny fiainanay andavanandro. Tonoana sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesonantsika moa mandritra ny herinandro dia manao hoe antso mba hifahatra. Antso mba hifahatra. Lesona faharoa ambin'ny folo. Ny tsy anjery dia ao amin'ny Efesiana toko fahaenina andiny fahafolo sy ny faha-raika ambin'ny folo. Manao toy izao hoe farany mahireza ho amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezana. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazonareo hifahatra amin'ny fanangoleny devoly. Tao anatin'izany dia nahita tokoa isika fa rehefa ao anatin'ny ady isika dia tsy afaka hiantehatra amin'ny herintsika, amin'ny fitaovam-piadiana na amin'ny fahaizantsika manokana. Ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany no loharan'ny herintsika ary mitafy ny fiadian'Andriamanitra isika eo am-piadiana dia eo amin'ny ady izay efa azon'i Jesosy ny fandresena. Dia raha zaraina telo lehibe ny lesonantsika dia nijery mahakasika an'ilay fiomanana ho an'ny ady isika satria misy antso natao mba ahafahana mirotsaka an'ady ary hery eo amin'ny fandresena hoentina ao anatin'ny ady. Dia nijery koa isika mahakasika ny ady dia ireo hery izay mpifananjana ary ny toromarika izay omen'i Kristy antsika ao anatin'izany ady izany. Ary fahatelo dia mahakasika an'ilay fahavalo izay mitady hanjaka kanefa efa kely ny heriny. Raha mahakasika an'ilay fiomanana ho amin'ny ady dia hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe mahireza ho amin'ny tompo sy amin'ny faherezany. Misy antso natao mba hirotsaka an'ady isika. Rehefa niomana ho amin'ny ady manko ny tafika fahiny dia nijoro teo aloha ny jeneraly mampifondrina miaramila mba hampahery azy ireo amin'ilay ady efa ho avy. Ary rehefa hifananjana amin'ilay tafika nivoaka an'Andriamanitra dia misy lafiny hafa ao amin'ilay antso. Ny herim-pon'ny miaramila izany dia tsy mifototra amin'ny herin'ny tenany fa amin'Andriamanitra miady ho azy ireo. Fantatry Paoly ny amin'ny ady ara-panahatrehantsika ka mampirisika antsika izy mba hampahery ny tenantsika hozy izy ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezana. Tsy afaka mandresy ny fahavalo izay mahery noho isika manko isika ratsy amin'ny alalan'ny fianteherany amin'ny Kristy sy ny amin'ny heriny ihany. Raha mahakasika an'izany hery ho amin'ny fandresena izany ary no asiany teny dia rehefa mifantoka amin'ny famelezana ny fiangonana manko Satana dia tohanan'ny persona telo ao amin'Andriamanitra telo izay iray kosa isika tsirairay avy izao. I Jesosy ilay manome antsika ny herin'ny fankahirezana, ny iray izay manome antsika n'ilay fiadiany ary ny fanahy masina izay manome antsika ny fitaovam-piadiana hamelezana sy ny drafitry ny ady rehetra izay tokony hatrehana. Raha efa fantatra ary fanandresy Jesosy, izy ary no hevelinao fa ho mpandresy amin'ny ady ataontsika ao amin'ilay ratsy dia mazava ho azy fa rehefa mitafy an'i Kristy isika ary manaraka ny torohevitra avy aminy dia mpandresy ihany koa. Hoy izy amin'ny Efesiana toko fahaenina mahakasika ny ady hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazahoanareo hifahatra amin'ny fanangoleny devoly. Ary noho izany ozy izy dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazahoanareo hanohitra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa dia hahafahatra ianareo. Izany hoe mila mampiasa an'ireo hery ara-tafika rehetra izany. Dia ao anatiny ny finoana, ny fitiavana, ny fanantenana ary miresaka ilay fifanandrinana ara-nofy ihany koa izy. Ahoana moa izany no andraisantsika anjara amin'ny ady lehibe izay mahafoaka an'izao rehetra izao io, izay eny amin'ny lanitra eny?
dia mamaly azy ihany ny ten'Andriamanitra hoe noho ny fitiavana no nanomezan'Andriamanitra antsika fiainana sy nandraisana antsika ho anisan'ny tafika noho izay izy ary mampiasa antsika ho toy ny ambasadôry manoloana ny fahefan'ny fahavalo izy ary mampatanjaka antsika ihany koa amin'ny herany tena vaovao mahafahalehibe zany manome fanomezam-pahasoavana izy ireny fanomezam-pahasoavana ireny mba ho fampitaovana antsika ary mitafy antsika amin'ny fahitsiana ny fahamasinana izy manolotra antsika ihany koa ny fiadiana izy mba hifahara antsika tokoa. Tena zava-dehibe ny fifaharana. Fihetsika telo mifaneso no mifaneso ny tanterahana tamin'ny ady fahiny manko. Ireo telo ireo dia ny voalohany dia le hoe mandroso manantona ny fahavalo, faharoa dia mifatra tsara ary koa tsy manaiky lembenana zany eo ampitolomana ny vatana, ary fahatelo dia mandroso sady manosika ny fahavalo iverin-dalana. Dingana faharoa ny tena teboka tena miantoka ny fahendrena. Rehefa mifahatra tsara izy ireo manko dia afaka manosika ny fahavalo ny verin-dalana noho izany Paoly dia manasa antsika hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly mba hanohitra amin'ny andro mahory ary rehefa natosika amin'ny fahavalo dia hahafahaza hatrany. Mitana anjara toerana lehibe amin'ny fahazahoana fandresena koa manko ny firaisana ary antsoina iseho ho andiany iray ihany isika manohitra ny fahavalo, tsy mba niriny tompo zany ny fisaratsarahana hoe samy manao ny anazy fa tena mila miray fo, miray hina, miray tanjona ary ihany koa ny fanohana isika. Raha makasika n'ilay fahavalo dia hoy Paoly manao hoe fa isika izay tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka an'izao fahamaizina an'izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Raha misy zany kristianina milaza hoe mitolona dia aoka ho fantana fa tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà izy. Fa inona ny tena hitolomana? Ny famapahana sy ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka an'izao fahamaizina an'izao, zany amin'ny herin'ny ratsy rehetra ireo zany no hitolomana. Raha makasika n'ilay fanapahana sy fanjakana ary matetika manko isika manao fahadisoana amin'ny fahafantarana ny fahavalo. Mihevitra isika fa ny fahavalo dia ny lehibe izay mandrahona antsika amin'ny fandrohana raha tsy miasa sabata ohatra isika na le hoe rai-tapo amintsika izay manao teny marary na fianakaviana izay mandatsa antsika amin'ny tontolon'ny fivavahana ny fanapahan-kevitra raitsy izay isika eo amin'ny Kristy fa miafina ao ambadiky ny tena fahavalo, nylay tena fahavalo ka tsy hitantsika. Izy ny fanapahana sy ny mpanjaka an'izao fahamaizina an'izao izy zany moa zany dia ireo fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Satana sy ny anjeliny zany fahavalontsika fa tsy ilay olona izay ampiasain'ny Satana mba hanohitohina antsika. Aoka zany ho fantatsika zany ary tsy hanana alahelo amin'ireny olona ireny isika fa tokony havita hanohitra sy hiady amin'ny ratsy izay manosika azy. Aoka tsy hamavaintsika izy ireny, mahery noho isika ny herin'ny ratsy raha tsy mitandrina isika dia ho resiny tokoa fa mandrisika antsika Andriamanitra hitafy ny fiadiany hiady miaraka amin'ny heriny mba hahazo fandresena. Ny zavatra azo antoka dia izao hoe tsy ho resy velively isika miaraka amin'ny fampitaovana io, azo antoka ny fandresena satria i Kristy mihitsy no miaraka miaraka amintsika. Ity amaranana dia ity lahatsoratra Madamo White ity no amaranantsika azy manao hoe izay rehetra teo miaramila ny azo fijalian'i Kristy dia tsy maintsy misikina ny fiadiana ary ho mionona amin'ny ady. Tsy tokony halemy noho ny fandrahonana na atahotra ny loza izy ireo, tsy maintsy maliny izy ireo manoloana ny loza ary nefa mafiorina sy be herim-po miatrika ny fahavalo ka hiady ho an'Andriamanitra. Ny valosoan'ny farany dia fiarahana amin'ny Kristy eo amin'ny seza fiandrianan'ny voninahitra tsy mety lo. Aoka anio tsarovinao mandrakarivo zany ary aoka azoto andinika n'ireo asain'i Kristy ho tafitsika isika mba hahafahantsika mifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Amen. Ry Andriamanitra tsara ny an-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany izay mitaonanay mandrakariva
ary manome anay ny ireo tokony hitodian'ny sainay sy ny tokony hoeny aminay mba ahafahanay mifahatra. Tompo, ampio izahay mba tsy hanjay maivana an'izany teninao izany, fa manomboka izao dia hampiasa sy haka an'ireo fitaovam-piadianao isanandro mba ahafahanay mifahatra amin'ny fanangolain'ny devoly. Ampio koa izahay amin'ny alàna fanahinao masina fa tsy viran'ny herinay sy ny tanjakay izany, fa mangataka ny hery rehetra avy aminao izahay mba handrisika anay ho amin'ny lalana marina manjakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isanandro.